Hoan'ny taranja fototra athletisme kosa indray dia handray lalao iraisam-pirenena roa sosona amin'ity taona 2024 ity. Eo ny lalao an'isy SOI, eo ihany koa ny semi-marathon fedina ny tompon-dakany Afrika tapany atsimo izany. Eo ihany koa ireo fandaharam-potoana maro isan-karazany. Mitondra fanazavana mikasika an'ilay izay ny filohan'ny Federasiona Ramatoa Norolalao Ramanantsoa Andriamahazo. Amin'ity taona ity enina ambin'ny folo sy roa arivo manomboka ny taom-pilalaovana zao ary amin'ny 1 janoary dia efa isy hazakazaka maherahana amin'ny vahoaka Antananarivo sy manodidina mitondra anarana hoe athlétisme pour tous. Izy io moa tsy course azona performance fa fiarahana mihazakazaka mba entanina ny vahoaka ny Antananarivo sy manodidina mba hiazakazaka ho an'ny fahasalamana, ho an'ny fitiavany mihazakazaka ary indrindra mba hitany hoe izao ny atleta eto anivon'ny athlétisme malagasy. Dia amin'ny hazakazaka amin'ny 1 janoary io manentana ny olona rehetrarehetra mba hiazakazaka hiaraka aminay afaka misoratra anarana aty amin'ny stade Nalaribia na amin'ny andron'ny hazakazaka. Ankoatrin'izany amin'ny 13 febroary dia efa totosaina sahady ny championnat voalohany, championnat national de cross country eto Madagasikara ary atao any Ambositra izy io. Io moa hazakazaka ho an'ny licencié fa ho an'ny olona many Ambositra na zay te hazakazaka koa afaka mandray anjara amin'ny cross country io fa misy loka atokana ho an'ny non licencié. Hafa ny licencié dia hafa non licencié fa azo atao koa no mihazakazaka miaraka aminay amin'io cross country any Ambositra io. Ankoatr'izay misy ny hazakazaka koa iarahanay amin'ny ligue ny vakinankaratra amin'ny andro iraisam-pirenena vehivavy. Izay ataon'ny athlétisme moa sy ny athlétisme eran'izao tontolo izao tsy maintsy anisany mankalaza ny andro ho an'ny vehivavy tsy voatery ho an'ny mars rery fa azo atao koa andro hafa fa mba io zany mba hoe ankalazaina amin'ity taona ity. Ny ankoatr'izay ny hazakazaka ny championnat de Madagascar sur piste atao amin'ny volana Jona. Mahatonga ny Jules Salobe dia satria ny championnat d'Afrique ny d'athlétisme amin'ny 22 juin no atao any Afrique du Sud dia tsy maintsy alohan'izay no atao ny championnat de Madagascar. Ny fanamby lehibe ny malagasy amin'ity taona ity mandray compétition anankiroa isika international ny jeu de la CJSOI ho an'ny ankizy ny cadet zany hoe U16, U15, U16 eo dia ny championnat d'Afrique australe na semi-marathon zay ho totosaina ety à Madagascar. Misy firenena afrikana 14 hiaraka hiazakazaka aty à Madagascar amin'io anaovana semi-marathon izay mitetina 21 km eo ny alaviran-dalana. Dia ankoatr'izay moa misy koa ny journée mondiale d'athlétisme zay ho totosaina ny Majunga amin'ny volana mai dia misy marathon international de Tana amin'ny 16 octobre zay no ambangivanginy compétition amin'ity taona ity. Raha ambara tsotsotra raha mampifiloha inona ny tena politika akapobean'ny Federasiona na entina hampandrosoana ity taranja ity indrindra ho an'ireo any amin'ny faritra. Ny politika akapobeany moa dia tsy maintsy mitodika any amin'ny tanora satria amin'izao fotoana izao zany tena politika koa tediavina ampiakarina zay ankizy mety ho lasa relève n'ireo izay efa matanjaka. Efa misy moa efa amin'izao fotoana izao efa matanjaka fa mbola ireo mila tositosoka kokoa ho tsara kokoa ny tanjany ho ahafatin'ny record de Madagascar dia ny any amin'ny faritra betsaka ny atleta mbola tsy tena mivoaka ny tanjany fa mbola mila arahana akaiky dia tsy maintsy mitodika any amin'ny tanora. Dia ny manaraka an'izay koa zay ny antony mahatonga anay hoe andeha misy compétition zany atao any amin'ny faritra fa tsy avy ajanony eto Antananarivo fotsiny fa championnat sur piste tsy maintsy eto Antananarivo satria eto any misy stade manara-penitra zay ahafahana homologuena ny performance. Dia ny vaovao iray mahafaly farany dia amin'ny 14 février nahazo fanasana ny Federasiona andefa atleta anankiray anatrika marathon du Sénégal dia sisa moa ino alefa amin'izy io fa hiajanirina
ary ny ajanirina zay tombon-daka marathon eto Madagasikara hatramin'izay na dia sy tombon-daka izy tamin'ny marathon farany teo fa izy zany no rehefa natao vinavina izy no voafidy ary manasany fédération sy manasany azy indrindrindrindra amin'io fandehanana makany marathon io dia ny société Eiffage j'ai pas travaux publics vao nipetraka teto Madagasikara.